manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, maraina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tomposaina sy atolotry ny pasteur Randriamalala Sertina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasantsika rehetra tompoko. Manangana fiainana ny fandarana izay arantsika amin'izao fotoana izao ary manona fahasoavan'Andriamanitra, fiadanana ary fitahin'Andriamanitra amintsika tsiraray avy be dehibe tsika no teny an-dalana teny ombeny aiza ny fandarana manangana fiainana teo aloha teo fa lina zay ary lasa sakafon'ny ara-panahana mihitsy manaraka ny fandarana iny. Ary misy amintsika moa zany rehefa tory amin'ny alina dia tsy tafandromandry mihitsy aloha raha tsy mihena an'ity fandarana ity dia mahazo aina ara-panahy, mahazo tanjaka ara-panahy, dia aveo mivavaka ianao dia manao ny toromasonao avy eo dia manontany hoe aiza le fandarana ka ity zao fa efa miverina, efa manomboka miverina somatsara amin'ny fotoana teo aloha moa zany dia lasitsika zany lasitsika. Pasteur André Alvarez, miarabanao pasteur Tovinarivo. Miarabantsika tompoko amin'ny anaran'ny Jesosy tompo na itsika eto Madagasikara, eto amin'ny faritra Antananarivo na isika ty apita ny ranomasina rehetra aty. Andao hivavaka atsika metraka an'ity fotoana ty mpiara-tana tompo, na hivavaka manokana manao tsy haiko izy mety hoe marary tsy de salama loatra mety ny zanakao tratry ny fanavinaviana kely any ampianarana any dia ohatran'ny misy ankizy marary any dia ohatran'ny fondran'ny aretin'ny ankizy tany zanakao tsy fantatro na manaona fa dia hivavaka izay raha misy tsy fahasalamana na ianao na zanakao na ny vadanao. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao raha eo dia manatsotra ny tanako amin'izao fotoana izao satria afaka mikorina amin'ny alalan'ny feo, amin'ny alalan'ny sary, amin'ny alalan'izao vavaka izao ny herin'Andriamanitra. Sady mandidy ny aretina hiala amin'izao rahalahy zao ianabavy zao amin'ny anaran'ny Jesosy, miala ny aretina, miala ny aretina mandalo, aretina mifindra amin'ny anaran'ny Jesosy, na amin'izao zazalahy kely zao, na amin'izao zazavavy zao, na amin'izao tovolahy zao, na amin'izao rem-pianakaviana zao, na amin'izao rem-pianakaviana zao, amin'ny anaran'ny Jesosy. Ny fanopanina aretina andomo verimberina, palpitation, aretina any amin'ny ray any miala zany amin'ny anaran'ny Jesosy, aretina any amin'ny lamosina, fanaintainana any amin'ny lamosina, any amin'ny lohalika goty amin'ny anaran'ny Jesosy miala zany aretina zany. Ary za dia manonona fanasitranana, fanafana ho anao amin'ny anaran'ny Jesosy mitsangana mandiana fa sitrana ianao amin'ny anaran'ny Jesosy. Raha eo dia apetraka sady ampilatanana koa ty toy ny fandarana Samuela voalohany toko fahatelopolo ty agataka ny fanahy masina hitaritsy anay mamelanao malalaka izay fanahy masina hiteny amin'ny alalan'ny vavam-panomponao ary anokatra sofo ny mpanomponao ihany koa ary anokatra ny fatakaranay dia ho azonay tsara, mazava aminay tsara ary ho tadidinay ary ampahery sy ampatanjaka hitondra fahasoavana be dehibe aminay. Ny teninao eto araka ny teninao milaza manao hoe saintsaino andro manalina ny teny ty lalànty fa amin'izany izany dia ho ambinina ianao sady alavorary ny dianao ary tsisy fahavalo ajanona eo anolohanao. Amarino aminay zany teny fikasanao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lasika pasteur Samuela voalohany toko fahatelopolo ny lohateny dia hoe ny namaliany Davida ny Amalekita no nandravany any Ziklaga. Ary no tonga teo Ziklaga Davida sy ny olony tamin'ny andro fahatelo dia indro ny Amalekita efa nanafika ny tany atsimo sy Ziklaga ka namelany Ziklaga sy nandoro azy tamin'ny afo. Ary efa namabo ny vehivavy sy izay rehetra tao izy na lehibe na kely, nefa tsy nisy novonoiny na dia ray aza fa nentiny babo reo ka lasa nandeha izy. Ary Davida sy ny olony tonga tao amin'ny tanàna indro efa levon'ny afo ny tanàna ary ny vadiny mba amin'ny zanany lasa ny zanany vavy efa lasa ho babo.
ary davida sy ny mpanaraka azy dia nanalatra ny feon'ny otomany mara-pahatsiana atomany intsony izy ary voababo koa izy ro vavivadin'ny davida dia inoama jerizalelita sy abigaila lay novonadin'ny labala karmelita ary orindrindra davida fa ny olona ny fampitoana hitorabato azy satria samy nalahelo ny zanany lahy sy ny zanany vavy ny olona rehetra fa davida kosa nampaheriny tenany tamin'ny jehovah andriamanina ary io davida tamin'ny abiatara mpisorona zanaky ameleka masina ianao eto ty amiko ny efota de netiny abiatara teo amin'ny davida ny efota ary davida nantany any jehovah hoe enjeako fa izany jiriky zany hotratrako va izy de namaly azy jehovah hoe enjeo izy fa hotratrao tokoa ary horarakao de lasa davida sy nenjatolahy izay nanaraka azy ka tonga teo am'ireny ramy besora ary teo no nijanona ny sasany ary davida sy nefa jatolany nanenjika fa nyronjatolahy kosa zay reraka ka tsy afaka nitany rano besora de nijanona tany aorina ary nahita lehilahy egiptiana tany an-tsaha ny olona ka netiny tany amin'ny davida ary nomeny hanina raha lehilahy ka nihinana izy ary nampisotrondrano koa izy ary nomeny ampembana aviavy iray didy sy voaloboka maina rosapao izy ary efa nihinana izy ka de niodindray ny ainy fa telonandro sy atelonala izy tsy ninakanina na nisotrondrano ary io davida taminy aniza moa ianao refitaiza aroy izy zatovy egiptiana mpanompony amelekita anankiray aho ary nariny tompoko ao fa narary afako maly izay efa nanafy any tany atsimo zay any keretita sy any tany atsimo zay any keretita sy any joda sy tany atsimo zay any kaleba ary nandoro any ziklaga tamin'ny afo ary io davida taminy hitondray midina hoany am'izany jiriky zany va ianao ary izy menina moko amin'andriamanitra fa tsy hamono ahy ianao nanolotra eo an-tanany tompoko de hitondra anao midina am'izany jiriky zany aho ary no nentina nidina izy indreo mieleran'ny tany izy ka omana sotro milanina no ny abeny babo rehetra zay azony tamin'ny filistina sy tanyny joda ary davida namely azy tamin'ny takareviny ka hatramin'ny apitso ariva ary tsy nisy sy olona afaka afa-tsy zatovy efa jatolahy zay nitaingina rameva ka nanjosotra de araraky davida zay rehetra efa nobabon'ny amalekita ary de azony davida koa ny vadiny akoroa ary tsy nisy zavatra tsy azona kely na lehibe na zazalala na zazavavy ary na inona inona tamin'izay nybabony reny zany rehetra zany de azony davida avokoa ary davida naka ny ondry amanosy sy ny ombondrehetra ary nentin'ny aloha ny omby hafa ireo sady nisy ny antsy hoe itony ny babony davida ary davida tonga teo amin'ny ronjatolahy zay reraka ka tsy afaka nanaraka azy fa najany teo am'ireny ramy besora ary dia nandeha reo itsy anan davida sy ny olona nanaraka azy ary ntonga teo akaiky ny olona davida dia nanontany zay toeny dia niteny ny olona sopatra sy tena ratsy fanarehetra avy nanaraka ny davida ka nanao hoe satria tsy mba niaraka tamintsika reo de tsy mba nomezatsika ny babo zay azotsika afa-tsy nivady aman-janany isany avy fireny oka oentiny de andeha izy fa hoy davida aza manao an'izany zay nomeny jehovatsika rahalahy fa niaro atsika izy ary natolo teo an-tanatsika nijirika zay nitonga namela atsika koa izy o nanaiky anareo am'izany fa ho taka ny anjaran'izay nidina iady any no anjaran'izay mitoetra tamin'ny entana iara-misalahy izy de izany no fanao hatramin'izany andro zany ka dia natao didy sy lalàna tamin'ny israely zany mbaraka androany andiny faina amborapolo fa raha tonga tao ziklaga davida dia mba nanaterany ho an'ny lolon-joda sakaizany babo ka nataony hoe ity zay saotra ho anareo avy amin'ny babo azo tamin'ny fahavalon'i jehovah de ho an'izay ho betela sy ho an'izay ramata ho any tany atsima ho an'izay jatira sy ho an'izay ao areroa ary ho an'izay samfota ho an'izay any estamoa ary ho an'izay any rakala ary ho an'izay ho tanànany jeramelita ary ho an'izay tanànany kenita ary ho an'izay ny orma ary ho an'izay korasana ary ho an'izay kataka ary ho any ao hebrona ary ho any amin'ny tany rehetra zay nandehandehanany davida sy ny olony pasteur sora pasteur alvaresa misy andiny ndraiky amby telopolo moa zany izy eny somary lavalava ihany ary azo everina koa fa ny akamaroan'ny olona atao tokantrano a de efa mahazoazo sady ny tian'ny soratra masina ambara satria matetika atorina any am-piangonana zany teny zany pasteur de azo everina hoe famerenana ihany ataontsika isanao hoe takoatra ny révélation fanambarana mivantana omen'andriamanitra izay ho ampitaitsika am'reto olona ireto zany a pasteur alvarès raha ohatra fitinina kely zany zavatra niseho tany aloha pasteur de
mbola mitoy ihany izy tia tao anatin'le nanenjehan'ny Saoly any Davida, ary zany no anisany nahatonga ny Davida sy ny zanak'Israely niaraka taminy nipetraka tao amin'ity toerana atao hoe Ziklaga ity, zany hoe faritanin'ny Filistina misy an'le Ziklaga, ary tao no nonenan'ny Davida sy reto vady aman-janany reto nandositra ny Saoly moa zany mazava ho azy. Saoly dia anisan'ny mpanjaka tena ratsy toetra sady ratsy fanahy, satria rehefa nanositra azy Andriamanitra dia tsy hainy niazona n'izay ositra na zay fahasoavana nomen'Andriamanitra azy zay, fa nieritreritra izy tamin'izany fotoana izany hoe afaka miaraka mipetraka ho aminy ilay ositra sy ilay fahasoavana iary hipetraka amin'ny fahotana. Kanefa dia ozy ny tenin'Andriamanitra manao hoe inona no hikambanany tempolon'Andriamanitra misampy, inona no imbonany mazava sy ny maizina, ary inona no iraisany Kristy sy Beliala, fa isika ny tempolon'Andriamanitra velona. Izany hoe ny olona anankiray zany rehefa nanapa-kevitra nompo an'Andriamanitra pastera dia tsy hisy ikambanany mihitsy amin'ny fanaony zao tontolo zao, tsy misy ikambana mihitsy amin'ny fanao zao tontolo zao. Eo mantsy ny mahavoan'ny olona anankiray nanolo tena ho an'ny tompo, ny fiheverany rehefa nanolo tena ho an'ny tompo izy ka hoe ambany fahasoavana dia misy apahana fanao zao tontolo zao ihany ny veriny hoe ataony mbola afaka mijery film malotoloto kely, mbola afaka manao zavatra tsy de montimontina kely, afaka manomponompo sampy kely na tsy tena manompo be aza, nefa dia tsy misy ifandraisana zany eo amin'ny aty amin'ny filazantsara na amin'i Jesosy Kristy. Ary zany no zava-doza nahazo an'ity Saoly mpanjaka ity pasteur Alvarez, ary nahatonga ilay ositra tao aminy niala tsikelikely. Zany hoe nisy fotoana ihany iny Saoly afaka nibebaka paster, satria 70 taona nanjakany tao Jerosalema, tao amin'ny zanak'Israely. Raha ataoko hoe tsy haiko tany efa 4 taona izy nanota, tsy voasoratra mazava ao anatin'ny baiboly moa le efa hotanana taona hoe tamin'izao taona, fa mbola afaka nanana fotoana izy nafahany bebaka, fa tsy nety niverina tamin'Andriamanitra mihitsy ngarainy, fa nefa rano dia nakany amin'ny fanompo-tsampy. Ary rehefa manompo sampy dia jereo tsara fa ny olona manompo sampy pastera dia misy ozona. Iny efa nambarantsika foana hoe misy fanahy miampitapita ho an'ny taranaky ny olona anankiray manompo sampy. Jereo tsara ny nampalahelo fa ao amin'ny lesona manaraka na dia Jonatana aza zay mba nijoro niezaka nijoro tamin'ny fahamarinana dia tsy afabela, mbola tsy afabela tamin'ilay ozona taon'ny Saoly, fa niara-maty tamin'ny Saoly ary fahafatesana tsy ara-dalàna mihitsy le fahafatesana Jonatana, satria ohatrany hoe matimaty foana Jonatana ary maty tao anatin'ny fahatandrona, vokatry ilay ozona tany amin'ny papany tany. Zany anie raha lasana bavy nitelenantsika foana hoe fantaro ny loharanony ipoiranao, fantaro ny zavatra nataon'ny dadabenao sy ny ray aman-dreninao. Tsika raha mamerina an'izany eto pasteur dia miala nenina amin'reto olonreto mihitsy Andriamanitra, satria Andriamanitra tsy mampiditra olom-ba ozona any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Raha tsapanao fa mbola misy resaka ozona dia iny le fanampianarana teto hoe raha mikorina izy io, ary dia misy olona tsy afabela amin'ny ozona io mihitsy, reny le hoe fahafatesana tampotampoka amin'ny accident na tsy fanjari-piainana, hoe tsy manjary mihitsy ny fiainana, tsy mety tafavoaka mihitsy ny fiainana, ohatran'ny fiainana tsisy mba azo atenaina zany eo amin'le fianakaviana. Reny zany ny porofo mitohoko amin'ny tenda, fa ozony reny pasteur Alvarez. Etsak'ilan'izay nefany dia nanomboka ny fidolon'Andriamanitra dia Davida mpanjaka, ary Davida rehefa nosorana dia le ositra tao aminy na dia tsy mbola nanjaka azy izy, fa tao aririnany nandraisana an'le ositra dia niatsikady mamay ity Davida mpanjaka ity pasteur. Ary zany natonga anazy nandositra tany amin'ny tany ny Filistina. Ny tena lesona ngeza be amin'ity tantara eto ity dia le fahaizan'ny Davida mamela heloka foana pastera. Lay fahaizan'ny Davida mandefitra, manana faretretena,
ary indrindraindrindra tsy nitahiry lolompo na tsy famelan-keloka atao anatiny mihitsy ity mpanompon'andriamanitra ity jereo ny baiboly fa tsy de hitanao anatin'ny baiboly mihitsy hoe davida nanana alahelo tamin'ny saoly eritrereto hoe efa nanentsika azy mafy de mafy saoly ary ny saoly zany a tsy misimogo zany satria saoly ane pasteur efa nidirany devoly azay ny mazava-doza le miara-miasa amin'ny olona misy devoly tony hoe ifantatrao fa mpanompo sampy io de na olona tsy mivavaka io nefa ianao miara-miasa amin'io no ataonao namanakaiky amin'ny toeram-piasanao na olona tokoisanao tsy azo antoka io vajereo tsara fa i saoly ny fofony ainy davida ary ny tao anatin'ny davida de ny amela heloko ny saoly fa ny tao anatin'ny saoly de ny anapitra ny ainy davida zao foana ny teny saoly manao hoe otrobarako amin'ny lefina ny kibony de hiboroka any amin'ny tsinainy de ho faty davida zay foana ny hirahiranyity saoly ity de zao nefa ny zahatra nahagaga pastora andrianena alvaresy i davida de nahalala mihitsy hoe ny olona anankiray mitahiry lolompo ny olona anankiray tsy mahay mamela heloko ny olona anankiray manararaom-pahefana de tsy ho tafavoaka mihitsy marina zany ary zany natonga anazy isaky ny mihetsika di nalony mitsoka paster hitanao tsara ny natonga ny davida nitsoka tany amin'ny tany filistina ane mba nitehirizany an'le hoe ahoana nitehirizako ny foko madio mba tsy hainy anjehan'ny saoly atsony tsy hoe natahotra ny saoly izy a fa raha ny vonoany saoly efa maty ny nanana occasion indroa faravakely ny davida aminona saoly zany hoe tokony ho fatiny davida fa mba hitehirizany an'le fony madio mandrapahafatao saoly de nalony aloha nitsoka aloha ary efa nitsoka izy a tsy hoe nandeha rery fa andriamanitra momba azy paster satria ny olona manana fo madio ny olona manana fo vaovao de na enjen'ny olona aza de miaraka amin'ny andriamanitra ary io ano anisan'ny zaronao tsara fa anisan'ny tena sekrena zava miafina be amin'ity fanompoana an'andriamanitra te misy olona ndraindray variana manentsika ny hafa za moa de miteny pasteur raha manana fotoana ny enjehany hafa ianao aloha manentsika devoly fa raha manana fotoana ianao anaratsiana ny hafa aloha tsy manao an'izany fa aloha tena mipetraka tsara am'le mitory filazantsara mitoro ny fahamarinany tenin'andriamanitra raha manana fotoana ianao hitsikerana ny hafa sy anaovana tsinitsinina ny hafa mba andotona ny fiangonany hafa hoe tsy izy io de za de milaza aminao amin'ny anaran'i jesosy kristy a diso zany lalana zany paster diso zany lalana zany fa jereo tsara ny nataon'ny davida nandositsy davida nanentsika azy saoly fa i davida nitahiry ny fony madio nitahiry ny fony madio ny olona manana fo madio na de enjehana azy tsy mety raraka zany ary za de miteny a fa mampidi-doza ho an'ny olona anankiray paster manentsika olona anankiray manana fo vaovao manana fo madio mampidi-doza ho an'ny olona anankiray manentsika mpanompon'andriamanitra omban'andriamanitra satria tsy olay olona ny diavanao fa tena andriamanitra mihitsy tena andriamanitra mihitsy tsika moa miresaka an'le resaka ozony ity paster ao anatin'le hoe délivrance na équilibre de jeronao tsara ne pasteur alvaresy misy olona ndraindray tsy mahafantatra mihitsy ny sorsana ny loharan'ny problèmany hoe maninona misy zara tsy mety afaka eo aminay tsy azon'le izy hoe inona mahatonga an'io ny antony mety mahatonga an'io eo aloha zany karazana fahotana be deabe fandresantsika ireny hoe manao ny tsirariny eo ny hoe fanompontsampy eo ny ditra maro isan-karazana fahotana fa anisan'ny pasteur tena tsy azon'ny olona sasany hoe avezany iviny io de izy manentsika mpanompon'andriamanitra io izy manao tsinotsinona mpanompon'andriamanitra io izy maniratsira ny filazantsara io ndraindray mbola mety ny ataony de maniratsira ny filazantsara de am'izao fotoana zao fa miakara 19 am'izay ny tension manomboka efa ketrakila am'izay manomboka efa mikorosofana manomboka mitsotsorika am'izay ary manomboka tsy tana tsony mihitsy fa miapotika ny zanaka miamaditra le fiainana manomboka ohatrany tsy mety zany tsony de tonga saina izy hoe avezany ny eviny io de hoe lalam-piainana io tsy lalam-piainana io tsy lalam-piainana io fiainao naniratsira mpanompon'andriamanitra nanentsika mpanompon'andriamanitra tadidio fa i davida ane na de efa ny alan'ny fanan'andriamanitra azy saoly de
nisy fotoana afaka namonany saola izy fa zao nyteniny manao hoe tsy afaka ny aninjitra ny tanako amin'ny mpanompoky voaosy Jehovah ozy nitandrina mihitsy Davida hoe iza ozy no aninjitra ny tanany amin'ny voaosy Jehovah ka tsy anatsiny zany manatsiny ny olona anankiray manendry mpanompon'Andriamanitra manotsinitsina mpanompon'Andriamanitra ary miteraka ozona tsy haivahana pasteur tsy haivahana dikan'izany zany natonga ny Davida hoe nandositra izy pasteur mba atonga ny fony madio anatrehan'Andriamanitra atonga ny fony tena hoe ho voatahiry madio eo anatrehan'Andriamanitra pasteur Alvarez momba zay hoe asikotriny kely zay resaka tenen'ny pasteur teo zay momba le hoe fanaratsiana mpanompon'Andriamanitra pasteur zavatra roa zany somary hidirako kely anatin'ny tontolo ara-panahy zany izy mba azotsika tsara anazy zavatra roa no mety hitranga rehefa manohitra mpanompon'Andriamanitra ianao miteny ratsy mpanompon'Andriamanitra manentsika mpanompon'Andriamanitra raha tsy amaly anao io mpanompon'Andriamanitra io dia zao ny zavatra mitranga pasteur manokatra varavarana ilay olona hidirany devoly amin'ny fiainany ary tonga ozona eo amin'ny fiainany zay zavatra zay zay zany le izy raha ohatra zany le mpanompon'Andriamanitra tsy amaly anao mipetraka izy satria ozy ny ten'Andriamanitra Jehovah iadinareo fa ianareo kosa anginy dia tadio fa ianao zany efa nanokatra varavarana eo amin'ny fiainanao tena azo alalan'ireo devoly reo anapotsikanao ary zay manapirofo le teny pasteur teo hoe asa miakatra ho azy ny tensionnao lasa korotana amin'ny fiainanao fa fara zavatra anankiray kosa mbola afaka miakatra degré ambonimbony zay kosa le mpanompon'Andriamanitra pasteur afaka miantso ny anjely any an-danitra izy tsy ny devolina tsony fa ny anjelin'Andriamanitra anafay an'le olona pasteur ary amin'izay fotoana zay raha ny anjely Mikaela no antsonina ny anjely an-danitra ao dia zava-doza ny azo ny tanan'Andriamanitra velona fa misaoranao an'Andriamanitra raha mbola tsy manao zay le mpanompon'Andriamanitra fa mangina fotsiny tahaka zany nataony Paul pasteur rehefa nitory teo ny mpanjaka ny Agripa sy tsy tadidiko izy iny Festosy mpanjaka dia zao nisy mpanao mazy teo nanaratsy amin'ny Paul hatramin'ny farany mihitsy fa niteny Paul hoe mantsy le mpanao mazy hoe mandrapoviny alany no aleligelina natao Paul elahy mihitsy moa le olona hoe mandrapoviny alany no aleligelina filazantsara ho jamby elahy ary niaraka tamin'izay tonga dia jamby nasian'ny tompo nasian'ny anjelin'ny tompo tamin'ny farazay mafy io lehilahy io ary ao kosa izy aispito ny fiainanao manomboka androany dia vita teo ny amin'ny fiainan'izay mpanao mazy zay pasteur ka mitandrema ihany raha lasa nabava raha ohatra ka hoe mety misy zavatra ka ma tsy mifanaraka amin'ny fijerinao zavatra tenen'ilay mpanompon'Andriamanitra tena akimbony ny vava raha lasa nabavy tena aleo tsy manaratsy fa aleo mitondra-bavaka an'le olona dia hotam-bavaka le olona tompo ary hitanao tsy mety ny zavatra ataony na diso hotam-bavaka izy mba hovanginy tompo dia ho diso zay na amin'iny pasteur fa maka ten'Andriamanitra anankiray aloha pasteur alohan'ny dirako fanazavana amin'le anina hoe atao amin'ny Matio toko fahavalo teny farany atao amin'ny bokin'ny Matio dia phrase farany amin'ny bokin'ny Matio zany hoe Matio toko fahavalo andininy fa roapolo tapany farany manao hoe ary indro izao momba anareo mandrakariva mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao ary indro izaho momba anareo mandrakariva mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao mihina mahatonga anay tena zany satria mahatonga anay tena zany pasteur dia hoe nisy fomba an'Andriamanitra tamin'ity Davida ty pasteur nisy fomba an'Andriamanitra marivaika satria ina moa netomboa ty tantarity netomboa ty tantarity pasteur dia zao raha andeha hanafika ary Davida sy miaramila ny enjato-lahy tamin'ny fotoana io dia tena tany bedina ary zareo no niteny ny andrina ny Filistina rehetra manao hoe atsovy mandeha miverinany reo dia roasina Davida tsy mahazo miaraka aminay anao fa tany ianao mimody izy nandeha nodina nahita fa voatafika Ziklaka le tanàna nitoerana zany hoe raha tsy noroan'ireo Filistina reo zany Davida fa variana niarika niady niaraka tamin'ny Saoly tamin'izay fotoana zay dia azo antoka fa tsy nahita fandresena tamin'ity Ziklaka ty Davida fa variana tary amin'ny ady tsy tena izy fa Andriamanitra mihitsy nefa nomba ny Davida pasteur dia natonga ny fahavalo iraisaina manao hoe alaovy miala teo Davida Andriamanitra zany na dia nihevitra sy miprograma ny fahavalo azy dia azon'Andriamanitra avadika ho lalam-pitahina ho an'ny mpanompony anankiray zay matoky azy pasteur ka ianao zany amin'izao fotoana zao hoe tratra ny fanikiliana tratra ny ady tratra ny inona moa le fikona ao anatin'ny toeram-piasanao commenté tratran'izany resaka commenté anao tsy fantatra raha lasana bavy ataon'Andriamanitra mikonikonina fahendrena ny fahavalonao
de fahavalo mieritreritra hoe ampandresy anazy zay fahendrenana zay fa andriamanitra efa manana programa manokana ka raha efa tena mpanompon'andriamanitra ianao any jesosy ianao de maro ny teny jesosy hoe ino zany momba anareo mandrakariva mandrapatonga fa tapera zao tontolo zao ka na de ohatra ny hevitra mamely anao ara ny hevitry ny fahavalo misy programa ny tompo tao fa raha tsy noroana davida tsy afaka nanentsika mivady aman-janany itretinao tsara ke rehefa tonga teo zigilaka pastera reto lehilahy reto de zao zavatra nataony andiny fa evatra asany samela voalohany toko fahatelopolo andiny fa evatra de zao vaky ny teny manao hoe ary davida sy ny mpanaraka azy dia nanandratra ny feon'ny tomany mandra-pahatsy nahatomany intsony izy lehilahy lehibe miaramila ne ritoresany reto pastera fa zazakely mitady gote amin'ny maraina tsy otra le zanaka andeha aterinao maraina andeha hianatra mety mana zanaka vavikely mahafinaritra anao inao mana zanaka lahy-kely mahafinaritra anao de vitanana gote isan-karazany izy de mitomany izy fa tsy tiany gote tsy zay anie ty mitomany ty pastera tsy zazakely fa miaramila ary tsy miaramila hoe sarim-bavy mialatsiny am'le fomba fitenenana tsy miaramila be koreta fa miaramila mahery lehilahy mahery daholy fa de naninona re de mitomany ohatry zao de n satria nahoana nalahelo mivady aman-jana ina moa dikan'zany satria volasako babo mivady aman-jana raha lasana babo raha misy ny olona tokony alahelo mivady aman-jana koa ny ankonanao a raha mbola anaty fahotana raha mbola anaty fahazaran-dratsy raha mbola misy zavatra mamatitra zanakao de aoka alahelo ianao aoka tena hitarainao natrea amin'ny tompo ianao fady alina ianao hivavaka ianao a amonjena ny ankonanao mba tsy ho very mba tsy ho ringana mba tsy ho faty any mivady aman-janakao raha avy fotoana vin jesosy any amin'ny raha lanitra de mahivavaka ianao hitomany ianao tompo tsy manaika ho very mivady aman-janako tsy manaika very ny retapoamy fa tsy maintsy voavonjy reo tsy maintsy voavonjy reo zany ny ranomaso satria mafy loatra le fitiavana mafy loatra le fifandraisina teo am'zareo tam'izany fotoana zany ary fanay masina mihitsy nampanolotra an'ity mba anatra ho atsika am'izao fotoana zao hoe tahaka ny rahaba janga pasteur rahaba rehefa navotana nivady aman-jana ny ray aman-dreniny tsy mivady aman-jana moa hoe fa ndray tapo aminy a ny ray aman-dreniny na nangolony tao amin'ny efitra anankiray a mba tsy ho ringana miaraka amin'ny jeriko tam'izany fotoana zany de reo nangony rahaba janga tao anatin'le trano tsy ringana fa ny olona tany avelany ringana de tahaka zany koa reto tsy tia no ringana ny ray tapo aminy a fa tia no voavonjy a zay nampitomany azy manahoana ny etaetanao amonjena ny mpiray-tandrazana aminao ny mpiray firenena aminao ny olona eto am'izao tontolo zao mba manana etaeta amonjy fanahin'olona avy anao mba manana vaterim-panavy anao mba liana mizava-panavy anao sady le problemanao manokana ihany sa ny vola tsy misy sany fatrano tsy voaloha sany akola tsy voaloha sany hoe sany vady maditrana fa misy olona maro misy fanahin'olona maro eto am'izao firenena zao mila vonjena ahoana nyfandraisinao ndraikitra pastera to ia ny fanontaniana mipetraka moa zany ho amin'ny olona rehetra pasteur dia anjarany tsiraray no mamaly eo anatin'le izy zany afa iverenako ely lay resaka teo davida dia nitahery ny fono madio ndre mandeha nisy fotoana oarina kely mbola narahantsika any amin'ny ty samoela faharotoko faharoty ary samoela faharotoko fafolo sy andaky ambin'ny folo roa ambin'ny folo nisy fotoana i davida io lavo de jereo tsara fa tamin'ny fotoana nalavo azy de zao no anisan'ny vavaka voalohany nataony hoe sambatra ny olona zay voavela heloka sy voasarona ny fahotana misalambaky amin'ny dimapolo toy izy manao hoe amorony fo madio andriamanitra izy zany nalala pasteur hoe ny fo madio de lalana anankiray ahitana an'andriamanitra mandrakariva atao anatin'ny baiboly ny filazany tsara jesosy de nampianatra foana ny famelan-keloka zany hoe ngeza be zany resaka fifamelan-keloka pasteur raha tia andeha lavitra ny mpanompon'andriamanitra ny pasteur ray na mivavaka anankiray tia hita valim-bavaka de io resaka fifamelan-keloka io resaka fifamelan-keloka ndralay pasteur alvaresy tsy any amin'le resaka ozony sampitsonina le ozony fisara-panambadiana tsonina le hoe tsy fanjari-piainana ny mahazo ny olona reo zany ohatrany hoe mahazo azy ihany nefa tsy tena ro tsony ny fototry le tsy fanjariana amin'ny zavatra tao fa asa ianao rehefa mba nahenona nahita fa vokoatra ny fiadiana lova ohatra de misy piray-tapo dada ray mama ray mifampitory any amin'ny tribonaly zany hoe tsy mifamela heloka anie zany misy lay mety hoe ny ray no iombonana fa ny reny mety mana samy hafa piray-tapo ihany ko nefa ny filazan'zany nahoana nahoana de tsy mifamela heloka ka mety tsy any am'le sampitsonony ny resaka eto na le hoe ana fa ilay tsy fifamelan-keloka mihitsy no tena mampididoza zany pasteur na de ao am-piangonana raha de ahitana an'io ndraindray
misy mpindra ray manamaivana an'io ohatra hoe samy dikôna izy na samy mpiandraiky tanankiray ao anatin'ny fanasan'ny tompo ao na samy tsy haiko inany andraikitranao anatin'ny fiangonana dia ianao manatona pasteranao hoe tratrana blocage be nefa ao anaty fiangonanao misy rahavavinao mpiaravavaka aminao tsy hahavelanao eloka mihitsy satria nandratra ny fonao la reny oa le miteraka ozony reny paster reny miteraka ozony reny zavatra eny ary manapotika fiainan'olona reny zavatra rehetrarehetra eny ty fandarantsika ty moa de hoe manangana fiainana miaraka amin'i jesosy kristy tompo tsy tafatsangana mihitsy ny fiainan'ny olona na de ny bebaka azy izy na de nariny aza ny fanompontsampony na de nariny aza ny hoe za tsy hijangajangatsony natao batisy ianao de nefa tsisy masandro miratra ny fiainana raha toka mbola maroty ny fonao ary tsy manana zay famelan-keloko zay jesosy oa de nampianatra paster matitoko fadimyndinitelo am'roapolo laninao tsy anjery tsara zany hoe mandana atao ziavananao amin'ny rahalanao aloha de rehefa hitanao fa voavelan'ny rahalanao ny eloko de zay nao vao manao fanatitra ao mamelany eloko ay takany namelana zay meloko taminay fa be dehibe ny olona tavela eo amin'ny hafanapo fotsiny tavela eo am'le mivavaka fotsiny fa tena le hoe fiainana maha kristianina le fahadiovam-po tsy ananana misy ndray pasteur ty somary miavaka kely tsika am'ty zavatra ty misy ndray sokajin'olona zany tena tianao an'izany zavatra resantsika izany fa tsy hainy mihitsy mi tena andevonona be fa tsy afaka mihitsy izy reny ray zany reny ray zany tena zavatra efa asa mafana ao anatin'le fo mihitsy reny le mila délivrance manokana reny ary ianao anatin'izao vavaka atao zao mandritra nyty volana manontolo ty tokony misisika ianao isaky ny sabotsy de misisika mihitsy satria misy délivrance angezabe ho atao mahakasika an'ireny resaka fon'olona reny pasteur de tokony mba tena mahay manararatra mihitsy zany tsika ao anatin'le satria misy olona ray te hiezaka mela heloko hoe vao raiky eo le toriteninareo tena za mihitsy ane pasteur ny tena tenenao am'zany fa tsy haiko le izy ahoana ary ny fomba ataoko efa ndeho any amin'ny olona fa ohatrany tsy mety tampoka de iny le mila fanampiana manokana mivavaka délivrance izy pasteur tsika moa mampirisika foana hoe raha mety de mandana manatona amin'ny pasteranao na moperanao na ny presbytera mpitana fivavahana atao asova ataony délivrance fa raha ohatra ka tsy afaka manao délivrance izy de ndana mitady fiangonana zokony na zandrony manao délivrance be dehibe paster de any ianao zany ataon'ireny délivrance de mba afaka ifo io zany paster le fo moa tsy hoe le fo no isy olona fa le asana devo le mamatitra ny fo io satria manjary lasa marary le izy pasteur Alvarez izay ny amin'iny iverenantsika kely lay ato amin'ny Samuel voalohany izay novakinao teo jeora tsara zany eto paster ny zavatra nitranga teto de zao Davida sy ny miaramilany de nikambana tamin'ny Filistine teto de rehefa tany andalana tany nefany de nisy an'ireo miaramila sy olon dehibe tao Filistine ny teny tambatsaka amin'ny Filistine hoe tsy mety amintsika miaraka io fa tsy io ve le nolazaina hoe Saul nafaty arivarivo fa Davida nafaty alinalina de nesorony zareo izy Davida nefa variana tany zany ny tanàna efa nitafian'ny olona izany zay de lesona anankiray sady hoe araka le teny soratra masina hoe miambena ianareo fa tsy fantatrareo tahaka ny fiavon'ny mpangalatra ny andron'ny tompo misy fiambenana foana zany ny fiainana pasteur tahaka ny fiavon'ny mpangalatra zany hoe hitantsika tsara fa mijirika sy mpangalatra mihitsy ny tonga teto tsy ampy fiambenana zany Davida teto de tafiditry ny jiolahy tafiditry ny jirika ny tanàna de tahaka zany ny fanomponan'ny tompo zany hoe ilaina manana an'izay fiambenana zay tsika zany andro amanalina miambina amin'ny mivavaka miambina amin'ny alalany tenin'Andriamanitra mitoetra tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy miverin-dalana tsy mangatsitsika izany mitoetra tsara ao anatina fahamasinana lesona angezabe zay de zavatra anankiray ihany koa araka le teniny vakinao teo dia rehefa nahitan'le izy Davida de ankona zay moa zany nyteny gasy tonga de mahitsy be am'le hoe mandrapatsy natomany azy tsony mba tsy tenenantsika phrase lavabe mandrapatsy natomany azy tsony de ankona zany hoe nitomany de hoe tsisy ranomasy tsony de ankona tanteraka zany de nampalahelo anefa fa izao ny olona rehetrarehetra sakitsangana itorabato any Davida misy olona tsy mahazaka ny adinao na de mpiara-mivavaka na de samy paster aza misy paster tsy mahazaka ady paster misy mpanompon'Andriamanitra tsy mahazaka ady hoe ady ombona any anety de mba miara-miaritra eto aloha fa teto
saika notorahany vato davida saika ho vonono ray davida dia nitomany davida ary rehefa nitomany davida akaiza mono ny fitarainany tany amin'andriamanitra ny fitarainany mandra-pahatongo anazy ankona tanteraka dia tsisy lalana azy ny davida ale akoatrany hoe nanontany tamin'andriamanitra tsaiko andiny fafiry andiny favalo tapany faharoa hoe nanontany tamin'i jehovah izy hoe enjehiko va zany jiriko zany zany hoe nangataka ny famirapon'andriamanitra teto davida dia nanontany tamin'andriamanitra hoe enjehiko va zany jiriko zany dia ozy andriamanitra hoe enjeo fa hotratranao tokoa izy ary ho raraka ao io le teninao teo pasteur Alvarez hoe indro zao momba anareo mandrakariva mbara-pahatonga ny fahatraperan'izao tontolo zao rehefa andriamanitra ny momba anao tsy misy matohitra anao zany tsy misy mahararaka anao ary tsy misy maharesy anao zany nanontany any davida nanontany andriamanitra tsara davida dia eniny davida hoe miteny tsara mihitsy andriamanitra tsaika moa izy ny mpisorona teto tamin'izany fotoana paster abiatara mpisorona teto abiatara ya dia rehefa nanontany izy miteny andriamanitra hoe mandana enjeo dia ny io zany rehefa tsara fifandraisana amin'andriamanitra ny mpanompon'andriamanitra anankiray dia omban'andriamanitra ary rehefa ny mpanompon'andriamanitra anankiray pasteur no manomboka ohatrany hoe mahay tsara miainy fiaon'andriamanitra ka mandeha arak'izay ny tenin'andriamanitra sy nanoran'andriamanitra zay dia mamorona fitaovan'andriamanitra mba hahafahanao matratra n'le tanjonao teto zao jereo tsara nefa fahavalo ny davida ihany nataon'andriamanitra fitaovana teto lehilahy egyptianna io lehilahy egyptianna io fahavalo ny davida mihitsy tamin'izany fotoana zany satria niaraka tamin'le amalekita io fa somary tsy hay moa ingarainy fa ohatrany nona angambo izy io tsy ampisakafo nona sady reraka izy dia narin'ny amalekita teny an-dalana teny izy kanjo io mihitsy no nataon'andriamanitra fitaovana hanampy any davida mba hatratrarana le nahatratrarana an'le jirika dia zao nanontany azy davida fa iza moa ty anao ty rangaty dia za egyptianna niaraka tamin'ny amalekita raha tsy nalaky ny teny rangahy koa fa nifaranany davida koa nytantara da davida koa aloha lindra ihany izy izy tsy mihitsy fa tena mpiady mahery mihitsy karainy dia tonga dia niteny ty rangahy egyptiana ty manao hoe mianina amin'andriamanitra fa tsy hamonao ianao fa entiko ianao izy eritreretinao izy anataon'andriamanitra fitaovana nefa namandreto fahavalony davida reto jereo tsara pasteur fa zay le fomba fiasan'andriamanitra andriamanitra ho a izy rehefa tena mahatoky azy ianao ka vonona amin'izay nanyrany ary vononanao sitrapony dia zao foana ny zavatra tadio misy zavatra omen'andriamanitra foana ataon'andriamanitra fitaovana tamin'ny andro ny lipa aminany any hoe goaika no tendren'andriamanitra melona ny Elie nefa goaika izany any hoe biby maloto biby maloto ny mamelona azy tondra mofo ary mofo rehefa vakinao amin'ny teny vahiny dia voalohany aloha le goaika tsy goaika kiray fa au pluriel izy io dia le mofo koa mofo mafana mofo mafana foana zay zany zavatra mahavarina mihitsy hoe le goaika betsaka sady mofo mafana nataon'andriamanitra fitaovana avy eo ndray vehivavy manano tena indray nataon'andriamanitra fitaovana ihany koa amelona azy dia tetondray namanjirika mihitsy no nataon'andriamanitra fitaovana mba isamborana n'ireo taranaka davida sy ny zanak'Israely zay babony reto amalekita reto za dia miteny amintsika hoe io pasteur Alvarez misy fotoan'andriamanitra misy zavatra tsy apoizina mihitsy hitondran'andriamanitra ny mpanompony ary maneke foana ny fitondran'andriamanitra misy fotoana pasteur tsy arakaraky ny eritreritro ny zavatra mety hitsanga amin'ny fiainanao ozy ianao zao ve le manompo an'andriamanitra zao ve le manompo an'andriamanitra ny maninona no entin'andriamanitra amin'izao lalana zao mety hifanena amin'ny zavatra tsy apoizinao nao nefa lalana hitahin'andriamanitra anao lalana tena hitahin'andriamanitra anao i zavatra eo fa ny tokony antoka ho an'ny olona anankiray dia ny hoe za tafaray amin'andriamanitra foana manana fifandraisana amin'andriamanitra foana fa naiza toerana misy rehefa za tsara fifandraisana amin'andriamanitra tsy ho raraka ny fahavalo mandrakizay pasteur Alvarez zava-dehibe zay pasteur verenako fakina kely pasteur le momban'ny abiatara teo diny fafito le hoe aroa davida tamin'ny abiatara mpisorona zanaky ameleka masiny anao eto ty amiko ny efoda dia nentin'ny abiatara teo amin'ny davida ny efoda ary davida nanontany an' Jehovah hoe injeoko fa zany jiriko zany ho tratry va izy dia namaly azy Jehovah hoe injeo izy
fotratra tokoa izy ary orarakao anazava kely an'ty fo ty paster davana tiako aparezan'le tranasana bavy reto aloha dia zao paster fa atsika zao dia manana tombony lehibe tsika satria manana nyfanay masina manana nyfanay masina tsika ary nyfanay masina dia araka izay teny bakina teo momba atsika mandrakariva ary dia mampandresy atsika raha andriamanitra momba atsika izy natohatra atsika amin'izany rehetra zany dia manoatra no mipandresy tsika amin'ilay lalan'ilay tia atsika zany hoe ny tombonao atsika dia afaka ny andresina satria andriamanitra ny miado anao miado atsika amin'izao fotoana zao rehefa tena makatò ny ten'andriamanitra manaiky ny ten'andriamanitra atsika dia tsy maintsy mpandresy tsy maintsy mpandresy ary mihoatra lavitra no fandresena nataony davida pasteur davida dia nandresy foana fa mihoatra no fandresena nataony davida io no fandresena omen'andriamanitra atsika amin'izao fotoana zao raha toka arak'izay voalaza teo zay hoe araka ny teneny pasteur teo fanimpona fakatoavana fiarahana amin'andriamanitra le faute moa zany pasteur dia ohatrohatran'izao izy tya izy io dia zavatra mifatotra eo amin'ny akanjo ampisorona zany manareo zay manaraka amin'ny télé moa zany dia eto ami'tratra eto eto misy zavatra karikareto dia misy vatosoa 12 eo misy anarana samy hafa daholo reo vatosoa reo 12 karazana zany izy io dia karaha ohatran'ny hoditra zay zany mipetraka amin'ny hoditra zany io vatosoa io dia le hoditra zay fatotra mivata an'le mpisorona le mpisorona zany efa antenu zany hoe manao akanjo fotsy lavabe izy dia misy lakilosy manino kely ary ambaniry dia petaka amin'ny akanjony hoe ny foda zany dia io hoe foda io tsy ny olona rehetra no afaka mampiasa ny hoe foda io fa ny olona voatokana ihany ny olona voatokana dia mpisorona ihany no afaka mampiasa an'io ary davida moa teny tamin'ny abitareo ty le foda dia antanina andriamanitra dia izy io atsipy any ambony any zany izy io pasteur mantany ianao hoe anaraka azy va dia atsipiny any ambony dia rehefa le zavatra le ana no miseho rehefa le vatsoa no miseho dia manaiky andriamanitra manaraka azy ianao zany dia ny mpisorona no mandika le hoe manaraka azy ianao zany davida zany hoe mpisorona zany mitraduise mandika mamoaka ny hevitry lay fipetraka le foda amin'ny tany rehefa atsipy zany le foda dia ozy ianao hoe fa ahoana ary zany foda zany tsy ho tonga ty Madagasikara fa to zany ary mety no le any fa mihoatra lavitra no zany no meny jesosy atsika amin'izao fotoana zao pasteur rehefa tonga tety ambony tany jesosy no fatsena teo amin'ny hazo fijaliana izy mateo amin'ny hazo fijaliana izy dia aveo nitsangana tamin'ny maty jesosy resy ny fahafatesana niseho tamin'ny mpianatra izy ary nakany an-danitra jesosy dia niditra eto amin'ny voninany izy dia nandefa ny fanay masina izy amin'izao fotoana zao ka ny efoda tamin'izany zany natsipy dia mbola nisy mpisorona mandika an'le izy hoe zao ny dikany fa amin'izao fotoana zao ianao afaka manontany ny fanay masina ao anatinao afaka manontany an'andriamanitra miresaka amin'andriamanitra mivatany ianao ary afaka manoro hevitra anao andriamanitra zay ny ilana ny mivavaka mandala soratra masina fa satria plus ianao mivavaka plus ianao mamaky ten'andriamanitra plus ianao mora maheno ny toromarika ny feon'andriamanitra amin'ny zavatra tokony ataonao na zavatra tsy tokony ataonao mila mihaino feon'andriamanitra mandrakariva ianao ary amin'izao fotoana zao moramora kokoa mihaino feon'andriamanitra noho tamin'izany fotoana zany satria dia ny olona zay manana efoda ihany no afaka manontany an'andriamanitra fa ny akoatran'izay tsisy mahazo manontany an'andriamanitra fa ny mpisorona manana ny efoda ihany sika nefa zao manana tombontsoa lehibe afaka manontany an'andriamanitra ianao na tsisy efoda reny aminao fa manana fanay masina ianao zany hoe ny fanay masina lehibe lavitra noho ny efoda ka dia miresa mandrakariva amin'ny fanay masina pasteur ya ho farantsika ny fotoana pasteur Alvarez na azo antoka aloha fa ampy ny androany raha tsorona zany ny resaka pasteur tamin'ny fanampanazavana rehetra teo dia anjarantsika indray zao no mandresy misy zatra be lehibe babo teo anoloan'ny davida ary anisan'ny babo ny vady aman-janany fa tsy namelany hatramin'ny farany raha tsy tafaverina tao amin'ny tanànany ka mataoko hoe misy zatra be lehibe babo amin'ny fiainanao amin'izao fotoana zao mety ny vady aman-janaka arabaky teny mihitsy hoe babo pelantanany devoly lasa sanatriny zany mifoka sikara misotro toka mamilava tsy mety mivavaka fa nitarainy davida mandra-patsy natomany azy tsony dia navery men'andriamanitra fitaovana hamonjena azy ary nijirika ny nampiasain'andriamanitra hamonjena reo akonany davida reo rehefa ao anatinao ny fahavonona namonjy ny akonanao tsy maintsy voavonjy reo ho atsika ihany koa zay matsiaro ny tenanao tena resy ianao amin'ny fiainana tena babo ny devoly ny fananana zay tokony ho anao hoe tena ny mpanompon'ny devoly indray no ohatrany manana ny maizy azy fianao mpanompon'andriamanitra ohatrany mampalahelo kely ndao hitarainy eo anatren'andriamanitra dia arao zany toro lalana ara-baiboly zany
fa tsy maintsy ho babonao ny fanananao, tsy maintsy miverina aminao ny anjara voatendrinao, tsy maintsy azonao ny anjara fahasoavana zay tokony ho anao, satria Andriamanitra tsy miovomalitsy an'io ary mandrak'izay pasteur, ary dia azo antoka fa ho tanteraka amin'iretory ndreto ane izy miteny zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ivavaka tsika tompoko. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao indrindra ny mba hafafana iny tory ny teninao tao anatin'izay fotoana fo zay za dia manonona fanafana ho an'ireo olona tena babo marina tokoa ao anatin'ny ireo karazana ozona na fahotana na famatoran'ny démonie. Androany fotoana anafahanao an'izy ireo Jesosy, ikasianao manokana izy ireo na izany toerana misy azy, anangana ny fiainan'ireo olondray ianao Tompo Andriamanitra, ary merina sy irestore ny fiainany tahaka ny namerenan'ny Davida ny ankohonany ho an'ny Ziklaka tamin'izany fotoana izany mba hiverena ny fiainan'ireto olondreto amin'ny laon'ny Andriamanitra, satria mpanomponao izy ireo Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Rava ny asan'ny devoly, rava ny asa maizina ho anao zay ampahoritry Satana dia poteko zany amin'ny anaran'i Jesosy, potena ny asan'ny devoly rehetra amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy, tononoko fa afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra Tompo. Amen. Amen. Manona ny fiadanan'ny Tompo amintsika mametraka amin'ny veloma mahafinaritra raha amin'izao marain'izao anao vo mandeha ty fandarana ty ndeha hianatra nandeha asa dia mirary ny fitahin'Andriamanitra ho anao zay manaraka amin'ny fahitalavitra na ato amin'ny radio na ianao koa amin'ity alina ity ka andeha atory dia mirary toromaso sambara tsy manofo ratsy zany tsony ianao, ary zay mbo avaka ho anao mba horovan'Andriamanitra tokantranonao amin'ity alina tontolo ty dia samotahin'Andriamanitra tompoko. Veloma tompo. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy, manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy, ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina, amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, maraina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy Tompo, fandarana manokana izay tomposaina sy atolotra ny pasteur Randriamalala Hertina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompoko.